Matio toko fa 17. Nitsarahan'i Pilato an'i Jesosy sy ny nanolorany azy hombona amin'ny hazo fijaliana ary ny nanenenany Jodasy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny maraina ny andro, lohan'ny mpisorona rehetra sy ny olona dia niara ny hevitra hiampanga an'i Jesosy mba hamonoana azy. Ary rehefa nafatana izy dia nentiny ka natolony an'i Pilato gouvernoura. Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloiny Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe nanota satria namadika raha marina. Fa io ireo, ahoana izany fa asanao? Ary noho natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tadimody ary nananto tena ka dia maty. Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny tempolo io fa vidin-drà. Ary noho ny niara-hevitra izy dia namidy ny sahan'ny mpanefi vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Koa izany nanaovana ny anaran'izany saha izany mandrakandroany hoe sahan-drà. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe dia nalainy ny sekely volafotsy 30 vidin'ilay notombanana dia ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny amidy ny sahan'ny mpanefi vilany izany arak'izay efa nandidiany Jehovah ahy. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny gouvernoura, ary ny gouvernoura nanontany azy ka nanao hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary nampangain'ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny olona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao vava izany zavatra maro hiampangany anao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mbava akory azy ka dia gaga indrindra ny gouvernoura. Ary isaky ny tonga ny andro firaviravona dia fanao ny gouvernoura ny mandefa mpifatotra anankiray ho amin'ny vahoaka arak'izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Noho ny tafangona toy ny olona dia hoy Pilato taminy, iza moa no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary mipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka teo aminy ka nanao hoe aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory ahy be ihany no nanofizako azy ihany naraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny olona nitaona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ara-mono amin'ny Jesosy. Fa ny gouvernoura namalika nanao taminy hoe iza moa amin'izy ireo lahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy, Barabasy. Hoy Pilato taminy, ka ahoana kosa ary no ataoko amin'ny Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka hombona amin'ny hazo fijaliana izy. Fa io ny gouvernoura, inona ary ny ratsy nataony? Fa vao mainka ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka hombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka amin'ny rahan'ity lehilahy mariny ity aho fa asanareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe aoka ny rany ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohiny dia natolony mba hombona tamin'ny hazo fijaliana. Nanombona an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramilan'ny gouvernoura dia nitondra an'i Jesosy ho ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lamba jaky izy, ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatro ny lohany ary
tany ny volotara ny tany anakavanana dia nandoalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe arahaba ary mpanjakany Jiosy. Dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilalamba taminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany, ary dia nentiny izy mba hombona amin'ny hazo fijaliana. Ary nandeha izy dia nahita lehilahy sirenianina anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny hitondra ny hazo fijaliany Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe hikaram-doha, dia nomeny divainy aro afero izy hosotroany, ary noho nanandrana izany izy dia tsy nety nisotro. Ary rehefa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka no fizarany ny fitafiny, ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia izao: Ity Jesosy mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa noombona tamin'ny hazo fijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikify-doha ka nanao hoe: ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny atelona, fonjeo ny tenanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoran-dalàna sy ny loholona ka nanao hoe: ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, dia kino azy izahay. Natokan'Andriamanitra izy aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahany izy, satria hoy izy zanak'Andriamanitra. Ary nandatsy azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka noombona taminy tamin'ny hazo fijaliana. Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary no nitokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitany, izany hoe: Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no tena afoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha hanandre izany dia nanao hoe: niantso an'i Eli ilay io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray eo aminy dia niazakazaka ka nandray sponjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaigitra izany ka notohiziny tamin'ny volotara dia natohony nitsatsafony Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia? Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro niefitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodomandro no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriany nitsanganan'i Jesosy dia nankao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahitany hororon-tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro mitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilea ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria, renin'ny Jakoba sy Josesy, ary ny renin'ny zanak'i Zebedeo. Ny nandevenana an'i Jesosy. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimasia, ny anarany atao hoe Josefa,
ary izy koa dia mpianatra Jesosy. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'ny Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalainy sefa ny faty ka nofonosiny hariry madinika madio, dia nalevony tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanapody vato lehibe eo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivorona ankeo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe: Tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsangana ao. Koa aso avy ambenana mafy ny fasana mandrapatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka fara noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy: maka-piambina ka mandehana, ary ataovy mafy arak'izay hainareo ny fiambenana. Ary no nilasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tomboka seny vato.